Miarabantsika mpiray-tanindrazana amin'izao fiandohan'ny herinandro zao de miaraba koa andreo adversaire za de mbola tia indray aty. Ninona petraka, ninona tsy ao alefa de ty foana. Androany anao famakafakana kely, amme famakafakana kely anareo ny amin'ny zavatra misy. Amin'izao fotoana zao aloha somary mamaimay ao an-tanànao satria zao zany vao tena midina tsehatra ireo mpianatra tena mpianatra tsy voafatotra anatina zenina inona fa tena miditra tsehatra izy ao Ankatso ao manao fihetsiketsehana. Reny ny atao hoe reny zany ny atao hoe manifestation réelle zany hoe tena manifestation avy amina fahorian'ny mpianatra ka de manohana anareo manohana anareo ary tohizo fa zany ny tena tolona fa tsy tia mody ataony ty zay ny grec iny ty fa asitrika resaka iny tato atontsika de naheno ny resaka hoe Gen Z zay ny grec manao fanambarana zavatra roa samihafa no nataon'izy ireo ny Gen Z mo le ataontsika hoe sisany Gen Z mo le teny raha vao daholy ny institution rehetrarehetra de endaotsika hiditra any amin'ny tena tetezamita tena izy iny aloha tena tsoroko aminareo hoe foto-kevitra ny joroky iny ary ny zavatra rehetra ny teneniny tao ino tsara iverena inona fa efa zavatra nylazaiko nanomboka tany amin'ny volana oktobra nefa nyteny amin'ny fantsakazakany mafiakarana sy ny karazany zavatra efa nyteneniko daholo zany fa zao mory zareo vao tonga saina de tsy maninona tsy mieux vaut tard que jamais ozy mivazaha zay zao de ny amin'ity le Gen Y ndray ny Gen Y moa de ty efa mazava be esory ny PM satria reo olona reo de Maria Carré sy Idaya no manakarama azy ary eo am'izay tiako hanazavana an'le izy ina ny atao hoe Gen Z mantsy de fitaovana nampiasaina entina destabilisena fanjakana fotsiny fa raha ny tena marina tsy de tena manana base loatra izy fa hoe mpianatra fa nakapy azy amin'ny mpianatra raha soratena Gen Z sy Gen X sy grec fa tsy fantany akory inona moa ny atao ato satria zay lamody de andoha hiditra ato fa nazava ny teny Micule tamin'le vidéo nataony iny reny moa mbola hoe matanora azy de tsotra be ny azy ny fony de miteny izy hoe izay anie tsy nananeritreritra ny anongana Rajoelina ozy izy fa bon mivadika tamin'ny zavatra fa moa le izy satria ina ny antony tadidio tsara mihitsy fa ny tolona rehetrarehetra ho azy nisy tao Madagasikara de nisy vola niodina foana efa nanazavanareo an'izany nisy vola nampiasaina foana tamin'ity farany ity de Ngiakou Falidaya zany ny tena sponsor satria izy nanangom-bola tany amin'ny karana tany ahafahana nanao an'iny tolona iny de mazava be ary na Razoko Rosy ary ny teny zany hoe aveko foana hoe nisy nampiasa vola tao de aloha ny olona merina ny volany fa raha vao ny tolona tompoko misy vola miasa zany de aza mieritreritra hoe ho an'ny vahoaka zany fa ho an'ny tompontsoa ho an'ny mpampiasa vola taky ny lobby rehetrarehetra ihany io ny tompontsoan'ny karana foana zany no arovanao anatin'io satria ny karana am'izao no tonga de mahasamandrisika mampiasa vola ahafahana manao destabilisation tsara ho fantatritsika zany isan'izany ny fampiasana andreo Gen Y sy ny Gen Z tamin'ny fotoan'androny reny ka mahatonga ny sasana amin'ny teny vao fitaka navadika ny tolona efa ela no miteny fa ataon'ny olona fitohatra fiakarana fotsiny ny nareo ataon'ny olona tapifamafana tongotra fotsiny nareo io izy io de zao nareo mieritreritra hoe tena navadika le tolona ka le tolona efa trany voalohany mihitsy nefa biaise ozy ny fiteny vazaha zay efa tsy nandeha tamin'ny Zelonina fizy nareo no nalalan'ny Ramika izy nalalan'ireo olona de efatra miaraka am'ireo nisy fantatrareo ve reo fa zay le tetikady zany nisy vola be niodina tao matonde fara tam'izao de zay no tiako atongavana amin'ny androany am'izay hoe inona moa tena tanjony ity resaka Gen Y ty ny asiko resaka manokana manao pression izy am'izao fotoana zao raha natadidinareo raha maly no nyteny hoe ity no PM nareo vaovao de Maria Carré zany satria ny antony Maria Carré sy Daya zany am'izao fotoana zao manao pression ary te hanao démonstration de force eo anatrehan'ny Mikael hoe izahay matanjaka zay tsy marina mihitsy tsy matanjaka zany izy fa te hanao démonstration de force sy pression zany hoe raha vao gouvernement io de za no atao an'izao satria zay nefa tetikady am'izao fotoana zao na eny vaovao efa manomboka mitady lefitra am'le pression zany nga Mikael ka hoe anaiky hoe ametraka azy PM zay natonga nanametraka an'le publication maly iny PM i Maria Carré fa miandry fotsiny za moa rehefa mamoaka zavatra ohatrany reny mba mianticiper an'le zavatra iseho zany avokako reny
de ahitana ny réaction an'ny olona hoe eken'ny olona ve raha iny tokoa ny PM eo ny zavatra misy aloha ohatran'izao de ohatran'ny négatif a ny 7 isan-jato 5 tsy manaiky fa bony ana moa iny balançonde fotsiny iny alefako de anjaran'ny vahoaka sy anjaran-dramika mandray vanapa-kevitra zao ny tokony ho fantatry monsieur Mikael zany io na tiana na tsy tiana tsy maintsy fifidianana ny farany io reo olona rehetra manodidina azy ireo zay mamatotra azy manao chantage azy satria zay manana information tena mazava hoe misy zavatra matoran'izy ireo any Mikael am'izao fotoana zao mba ahafahany manipuler anazy sy milalao azy ho marionnette zany e zay Daya moa no tena responsable an'izay misy zavatra ataony am'izao ka mahatonga ny tirangady tsy afaka mihetsika de zareo efa manomana ny présidentielle am'izay efa nanangany tokony moa Maria Carré zay misy any Daya sy teny efa manana ny azy efa tsika efa nalala daholo tsika efa fantatra ko hoe iza no adversaire ny team ny TGV sy ny karazany efa fantatra daholo zany fa iza ny tsy manana am'izao monsieur Mikael ne tsy manana toko politika ary isan'ny taraiky izy zany ao amin'ny départ satria ny antony a izay mihitsy ny zavatra tedaviny reto olona manodidina azy reto manao chantage azy reto tsy ahafahany mihetsika ny décret misy ty manimba ny crédibilité any zany e zay ny tanjony reto ny zavatra miseho a io resaka famonranana sy ny karazany io reny eny re olona tsy tonga ho azy fa matory hoe tafavoaka te-pototsofina sy ninona olona ao an-dapa ihany no mamoaka an'ireny e zay tsisy vaovao ho azy zany ny olona ao an-dapa ihany mamoaka an'ireny de iza ny miosiny nga Mikael ny sahiranao aloha zay hatram'izao aloha de izy foany e zavatra ray tiako tenenina aminareo ara de zao iny io gouvernement tatsangana io atsangana le gouvernement tao taritiny Maria Carré fa misy antoko zay voafandrika ao anatin'le izy zay ameno any gouvernement io ary tonga masika ozy fitenena an'izay de ny team ny Ngara-Valomanana zavatra azy tiako azavaina de zao tsy haiko aloha hoe iza ny mpanolotsaina ny Ngara-Valomanana politiquement satria raha olona efa goaikantitra amin'ny politika ohatran'ireny a tsy tokony ho tafiditra ao anatina fandrika ohatr'izany satria élimination indirecte ny Ngara-Valomanana neny fidirana ao anatin'ny fitondrana io e tokony ho fantatrareo zany ary de tsy haiko raha tonga any am-potitsofindra Valomanana zany na tsy fantany fa i fitondrana io efa fantatra ny ligne directivany tsy ny ampandroso tsy hitady vahaolana ny amin'ny fahantrano malagasy fa ny anohy ny business sy ny zavatra rehetra maloto azo atao anangom-bola faran'izay zokiny zany hoe efa tena feno loto de efa niteny teta hoe tsy misy lamba madio lamba fotsy hoentinao anaty rampotaka mandritra 100 metra de hoe le lampotaka ny nadio fa le lamba ndray le lamba tsy naloto tsisy an'izany fa io foany no miara-miosina am'ireo de maloto iaraka am'ireo arotsarain'ny vahoaka zay zavatra isy de ahoana moa tsy atakara Ngara-Valomanana hoe zavatra fitondrana tsy avity ninona io zavatra fitondrana idona amin'ny talo io latsaka anaty antsany io de enao hiditra ao anatiny io de ho tsarain'ny vahoaka ianao hoe niaraka nampiosina tato kay reto tadidio tsara mihitsy fa ao anatina antoko politika misy foana ny olona mijery ny tombotsoany tena manokana fa vitsy ny olona tena mijery ny atao hoe intérêt collectif zany vitsy zany ary io zavatra miseho io rehefa miditra ao ny team de raha azo tombontsoa ny TGV satria ahoana ny TGV am'izao fotoana zao a efa nazavaiko zany miandrika endritoana fotsiny miandrika endritoana de mamely manao daka fitombenana ambadika nareo miteny hoe firongony reny fomba fiteny reny tetikady fotsiny reny firongony reny fa ny fitena firongony Rajoelina firongony Rajoelina moa zany satria firongony Ngara-Vatomanga moa zany efa presque éliminé any ny akabeazany ny firongony Rajoelina de tadidio tsara fa tsy miady ho an'ny Rajoelina intsony fa miady ho an'ny tenany manokana zay mahatonga azy mamadibadika pataloha sy palitao sy kiloty eo efa miady ho an'ny tenany manokany reo fa ny tena base ny TGV ny am'izao fotoana zao reo olona le olona any ambany tanàna sy ny eran'ny Madagasikara zay tiako fantatrareo ary tiako mariana aminareo le olona nanao démonstration de force tamin'ny andron'ny vehivavy maly reny ny atao hoe TGV jerevo tsaratsara fa nanao démonstration de force zareo tany Fianaratsoa Ambatondrazaka sy faritra maromaro nampiseho hoe mbola miexiste zay ary tadidio okitsika ho oky ty fanatisme aveugle mahatonga atsika mijamba tsy matakatra lavy ty tsy eritreritra hoe tsy misy tozany TGV zany aza mieritreritra an'izany zay antoko mbola misy am'izao fotoana zao mbola tsy manana olona nory ao
efa structure nisy elabe reo, efa be dibe ny olona efa voataiza ra-tsaina ilelaka sy andoalika miara-joelona, tsy vitanareo moramora ny analan'izany, fa tsy fahatakarana an'izany mahatonga azy misisika moramora, mamoaka zavatra tsika de ary efa pirofo reny, manao fanambarana kely anankiray fotsiny rajoelona de firy ny olona manaraka an'le izy, de mipanika le fitondrana, vadin-drajoelona raha manao fanambarana maly de efa jerevo fiparitahan'le izy, de zany hoe de tsy takatrareo hoe ny fieritseretanareo, satria nareo mifantasmanareo fotsiny le hoe tsy misy tso zany TGV zany, izy raha misy am'izao manana tokonga Mikael toananareo, manana tokonga izy, ny antokony mariaka renga matanjaka am'izao izy ny tena mambora ny antokony mariaka re, tsy misy. Za miteny anareo fa raha mbola latsaka fidona filohan'ny repoblika mariaka re tsy mihoatra ny 1% ny azony, za sa manao défi am'izany tsy mihoatra, asivy miditra eo sy teny, fa za miteny tsy mihoatra ny 5% ny azony io. Teny anareo zany ny zavatra iseho, dikan'izay miteny mamitsika vahoaka hoe mila ihany tsika mahataka-davitra fa tsy borné ao anatina fankahalana fotsiny. Nilazako an'izany mba evitena ny fiverenan'le antokony seho rehetrarehetra teo. Ny team moa zao io zany araky ny teniko teo de efa voafandrika izy aloha, fa tsy misy am'izao fotoana zao parti politika antenaina hoe andimby, tsy misy satria efa mifamono ampitoerana eo reo, ze ho avy any tsy fantatro aloha, fa ny no miteny no fantatra ary mitaiza ny saim-bahoaka hatakatra ny réel politika ao Madagasikara, mba tsy hahatonga antsika fotsiny hoe alolololovon'ny olona amin'ny déclaration sy fanambarana senina tsisy dikenery. Izay foana mantsy ny tezainantsika malagasy, de zay ny fampitsarana antsika, de inona ny zavatra hoe midina ambany de ambany le débat, tsy misy tsony ny argument hoentina fa tonga de soa manopa soa avery foana zany reny ane tetikady entina anabadona atsika. Hitanareo tsara zao ny dénigrement natao tamiko teo amin'ny resaka fiainana vie privé sy ny karazany, fa zao tsy mahazo le satria za tsy miditra ao anatin'ireny, inona averiko foana, inona moa ny fanasoavana ao amin'ny firenena am'izay fiainako any, tsy andeha anadio tena am'izany koa satria mampime zany, fa zay ny takatra ny sain'ireo hoe andao sombaina io de zao vomaika izy io araky ny teniko teo hoe ao anatin'ny ray andro lasa mitombo 12 000 ny followers za ve anapohan zany, zany hoe lasa effet inverse zany no miseho. Ary tiako ampitana aminareo le izy hoe ny tsy fahadondronan'ny mpanao politika malagasy no mahatonga an'izany. Ny mpanao politika dondrona ny mezaka manadondrona, zay tiako fantatrareo zany. De reny hitanareo reny am'izao fotoana zao vao mamoaka hevitra ianao tsy argument ano mivoaka fa opa sy ny hoe taiza ianao tam'izao ianao tsisy zavatra azo raisina zany e. Fa hitanao ny azy zany zay fotsiny hoe zany ray mezaka mba mitaiza antsika vahoaka anakatra am'izay hoe inona ny eo ambadiky ny zavatra teneniny itsitsy. Zay mahatonga manazava am'resaka hoe io resaka pression ataon'ny zay ny grec sy an'io ametrahana ny mariaka reo OPM. Io nefany misy zavatra scénario iseho zay tsy takatry ny saindry zareo raha lasa PM tokoa i mariaka re. Za moa tsy tompony zany fa aloha izy ianao de hitany tsara vokany, fa zangamba afaka anakana zany mi-anticiper no ataoko mampafantatra aminareo efa hita zany zao natao mibalançon de tsy misy makasitraka ary afaha mitaratra hoe aiza ny popularité fa mitodika ihany amin'ny nga Mikael hoe raha tena fantatra ianao fa tsy mahay politika, fa raha tena anao politika ianao de zao fadio aloha ny olona didinina olona efa mpanompo maloto sy mpangalatra fadio satria tsy tafavoaka velonao ianao. Zay fotsiny ny hafatra kely iny ao anao. Itodika kely indray ary amin'ny zavatra ray miseho tamin'iny hoe vao nanao fanambarana indray ny ZZ, de nisy ny perquisition, de hoe nahitana basy ny karazany ray tadidio fa toerana efa nanaovana perquisition fa maromaro iny toeran'iny, de malasa saina zany zao hoe naninona tamin'ity indray mitoraka ty, de lasa hita am'izay le basy be de be fitaovam-piadiana ray conteneur hono ny hita tao, fa izy reo olona ny afaka mampiditra fitaovam-piadiana ray conteneur ao Madagasikara raha tsy ny olona tompony fahefana, fa nga izy tinga mandehandeha fotsiny tao ke mazimazia anaty kapoka de mivoaka le fa reny zany entina icontrena sy anaratsina, inona ny takatry ny ZZ am'izany. Olona mbola mianatra sahirana amin'ny borsa tsy azony ihany afaka andeha anafatra fitaovam-piadiana ve?
zay ny alalantsika hoe mbola maivana be le fitondrana am'izao tokely zareo zany tsy manakadavitra fa ohatrany hoe mametraka scénario de scénario débile moa filazan'ireny ka de reny fomba fiady reny isaky misy zavatra mafafana kely de misy mitady anongana misy miketrika an'izao fanakorotanana asin-karazany zay ara-moa lazaina fa hoe miketrika fanakorotanana manakarama olona tsy atao mahagaga ntsony zany fa zay zavatra zay matoa azavaina amitsika ahafahantsika manakatra hoe iza zany ny tena iza olona intelligent ve reo olona misandoka fahefana reo fa tsy intelligent mitsy reo olona manono fony reo zay akizy izen'izay dariny lazainao fa hoe mitady zavatra mampime zany fa reny zay moa le fomba fiady de efa tsy efa miariary be mba hafana manakina koa ny ngiady général tavelany ambadika any misy feo be dehibe mandeha mantsy ao ambala ao any amin'izy dimy rahalahy aloha tsy asiako teny satria ataontsika sujet manaraka indray zay mba surprise kely hitodika kely farany amin'ny namana koto zany jerele fandaranareo tao amin'ny carte sur table tao amin'ny pasteur RGL de nisy teniteneninao hoe rapetsam-bava tena tsy tia mihitsy satria naheno vaovao tany amin'ny Rosy hoe zao izy membran'izany club 48 tsy haiko akory ary zany fa zao le izy monsieur Kioto tsy mbola naheno anay ianao miteny na hoe nanaratsy anao na tamin'ny alalana publication na vidéo tsy mbola naheno anazy zany ianao satria tsy averiko foana za tsy miditra ao anatin'ny fandriky ny adversaire ny mezaka mampizara atsika mpamoaka hevitra fantatro fa manana mpanaraka sy mpijery vidéo amanitsiny ianao zako toraka zany fa tsy mahafaly amin'ny adversaire politika zay amin'ny fitondrana ny fisiny zany de mezaka izy manaratsy ianao miteny hoe rosy zany efa fantatra hatry ny ela mifankalany ary izy moa miteny hoe zako mpanavakavaka fa alao ny olona lala izy ny tena mpanavakavaka fa zay tiako tenenina aminao za tsy mandray an'le resaka hoe tsisy antony mihitsy ankalana ary fankalana satria tsy samy manana ny fiainany samy manana ny olona mpanaraka azy samy manana ny fanitanjona hitovizana de hoe andao hiady ho an'ny Madagasikara zay de niteny am'izay nareo telo mirahalahy tao hoe tokony hisy ny fiarahana amitsika rehetrarehetra zay mitovy hevitra tena d'accord 100% 200% zany mihitsy ary satria efa fotoana zao ivondronana ionana mihitsy ifankahitana mihitsy ary afana manao zavatra ray fampiresaka ampisehoana ny vahoaka fa tsika afaka miaraka afaka mifampitafatafa afaka mifampita hevitra zay ka de alefasy le fikarakarana fa za mazoto tsara mihitsy aza mieritreritra ianao hoe misy sisy condition mihitsy zany fa tena sehoko fa na tia minao na TGV na MMM na HVM fa rehefa mitovy fomba fijery andao aloha androdana zao zavatra tsy milamina zao any amin'ny fifidianana ray samy manany azy tsy fanenjehany zany samy manany soany fa pour le moment andao aloha hitambatra de isany manaky an'izany ka de atsipiko zay teny zay de mifarany moa sotranareo mpanaraka satria ninona zany dénigrement natao tamin'ny fiainana sy ny karazany de takatrareo am'izay le tiako atongavana hoe ny adversaire tsy manana argument ntsony fa resaka ambany de ambany zay tsisy idiran'ny firenena moa no an'izay sisa fitaovana am-piadiny fantatro ny olona ambadiky reny fantatro tsara ny olona ambadiky reny ary misy olona atao hoe modimody akaiky fa zay ao ambadika ihany izy tsika tsy amaly an'izany eto raha misy ara fomba amalinany zany amin'ny fomba hafa ny amaliko an'izany fa tsy eto mihitsy any andeha anambany tena hiditra ao anatin'ny fandrika ataon'zareo fa afaka miteny anareo rehefa tonga ny fotoana de anay manokana any zany anay manoka fantatro efa resaka raha-pirenena sy ny mombamomba raha fenao firenena raha hoe fantatray de ny olona ambadiky reny tsy ho fantatray ainay mihitsy ainay fa mbola ho avy ny fotoana amalina an'izany fa tsy hito ny amalina an'izany zay angamba ny azoko tenenina fa de mahireza daholy de samy hotain'Andriamanitra daholy de Madagasikara malagasy